Ny tontolo ara-pinoana no anakatonatsika ny fampalam-baovao amin'izao alina izao ny tanterana tao amin'ny FGKM Manandrina Lovasoa Avaradrano. Sondamparitany arivo Avaradrano ny lasy-tselatra izay nikarakarainy ny Foibe Dorcas. Manatanteraka lasy-tselatra inefatra isa-taona ny sampana Dorcas FGKM ka ny Foibe sampana Dorcas no mikarakara izany. Ireo sondamparitany efatra eto Antananarivo renivohitra no mifandimby mandray izany lasy-tselatra izany. Tamin'ity androany ity dia tao amin'ny FGKM Manandrina Lovasoa Avaradrano sondamparitany arivo Avaradrano no nanatanterana ny lasy-tselatra. Voro marobe tokoa ireo mpikambana ao anatin'ny sampana Dorcas tonga teny atoerana satria dia mahery ny arivo izy ireo. Na dia lehibe aza ny trano fiangonana dia mbola maro ireo tsy tafiditra ka nanaraka ny fotoana rehetra tany an-tokotany. Nanatrika ity fotoana ity ny vadin'ny filohan'ny FGKM Ramatoa Joe Rasendra Asina. Ankoatra ny fanompo-pivavahana dia nisy ny fifampizarana sy ny fampitabaovao ary ny fampiofanana. Ny nampiofana moa dia ny mpitandrina Rarijason Ery ka ny loha hevitra ny banjinina dia ny hoe ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Dorcas Foibe dia manao ny atao hoe lasy-tselatra. Io moa zany dia fandaharam-potoana izay anatanterahana voalohany indrindra ny fampivavahana sy fiaraha-mivavaka ary misy ireo fampianarana sy lahateny samihafa izay miompana indrindra ao amin'ny fampandrosoana ny vehivavy. Dia misy ny mahaiza mizara, mahaiza mandray hoy izay ny fiantsoana azy zany hoe eo zany ny fampizarana ny amin'ireo fahaiza-manao zavatra mahasoa ny fiainan'ny vehivavy. Ity taona 2024 ity koa zany dia fotoana lehibe tokoa amin'ny sampana Dorcas satria misy taom-pankalazana karazany roa. Dia ao zany ny 15 taona ny Tabita. Tabita moa dia rantsana anankiray ao amin'ny sampana Dorcas, rantsana fanatanterahana ny asa fampandrosoana ny vehivavy ao amin'ny sampana Dorcas. Fotoam-pankalazana faharoa dia ny 15 taona ny sampana Dorcas. Isy ny fionam-be-paritra isaky ny any amin'ny faritra zany efa misy fisinjarana natao moa zany ka ny fanokafana n'izany 15 taona ny sampana Dorcas zany dia amin'ny alahady 17 avril tolakandro ao amin'ny FGKM Ampalibe. Nisy ihany koa ny varotra fampirantiana izay nahitana trano eva maromaro. Manana fotoan-dehibe roa ny sampana Dorcas amin'ity taona 2024 ity dia ny fankalazana ny 15 taona ny Tabita sy ny fankalazana ny 15 taona ny sampana Dorcas. Ny tsangabato ny fankalazana moa dia ny famefena tamboho ny centre Tabita ao Ampandrana. Hoeto manomana izany dia isy ny varotra sakafo izay karakarain'ny sampana Dorcas ao amin'ny Live Hotel Andavamamba ny sabotsy 15 febroary. Tompoko lasy tompoko vavy tao anatin'izay fanadihadiana izay ara no mamarana ny vaovao atsika mankasitraka anao hatrany nanjo ny fampalam-baovao hatra amin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa indray ny tenako ary mirary alina finaritra ho atsika tsirairay hatrany miaraka amin'ny fahitalavitra matevy.